tsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Androantsika dia iresaka mba le teo dia hoe Andriamanitra ary iresakitsika mahandriamanitra any Jesosy Kristy. Izy dia Andriamanitra amin'ny fahafenony mihitsy, tsy hoe zavaboary na hoe zanak'Andriamanitra tahaka ny hoe anjely na zavaboary spesial anankiray, tsy izay akory, fa le tena hoe mahazanak'Andriamanitra azy de natiorany mihitsy itoviny amin'ny ray. Ary zay mahatonga ny hoe nisy fotoana izy niteny tamin'ny Jesosy, raha tsy mino nareo fa izao no izy, nefa le izao no izy na le izao zay izy zay no anaran'Andriamanitra. Hitatsika fa rehefa andeha sambotra an Jesosy tao Getsemane ireo miaramila sy ny mpiara-dia taminy, de rehefa nanontany Jesosy hoe iza no tadiavinareo, toy izy ireo hoe Jesosy avy any Nazareta, vao niteny Jesosy izao no izy, zany hoe manambara ny tenany izy. De nefa rehefa manambara ny tenany izy, voatonona ilay anarany, de miseho ny hery mahandriamanitra azy, ny anjera re sambotra. Fa ny mahavariana sady mampalahelo moa de mbola tsy tonga saina ihany ry zalahy, iza marina moa ty samboritsika ty, fa voatonono ny ary hoe zany ho izy de minjera daholo tsika. Azony Jesosy najanona teo izy, fa Jesosy moa efa niteny aoka tsy ny sitrapoko no atao raha io, fa ny sitraponao. Izy lay tonga mba hanatanteraka ny sitrapon'ny ray, fa tsy sitraky ny ray isy overiny olona, fa mba ho tonga kosa amin'ny fitodiana amin'Andriamanitra. De Jesosy Kristy no lay zanany no nirahany ray hampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Ary zay ny atao hoe fibebahana, fitodiana amin'Andriamanitra. Ny resaka ranomaso, ny resaka fanenenana, ny resaka fitanisana, ny zavatra natao tsy tena izay akory ny fibebahana. Betsaka ny olona mahafaka mitanisa ny raha tsy nataony, afaka manenina de mampijaly tena, tsy eo amin'ny fivavahana kristianina misy an'izany, fa amina fivavahana silamo ihany ko, amin'ny anjareo hindoa ihany ko, de misy fampijaliana tena, fampahoriana tena, misy fanenenana be de be, fa tsy fibebahana zay. Fibebahana de fitodiana. Raha mitodika ny andrefana de verina miatsinanana. Raha nanome lamosina an'Andriamanitra de miodina mba todika aminy. Ary zay matetika ny fitenin'ny mpaminany rehefa ananatra ny Israely ry taranaka mpiodina na taranaka mpivadika, zany hoe tamin'ny voalohany niatrika, ny fanatrika tamin'Andriamanitra. Zay le atao hoe finoana, zay le fankatoavana, zay le fanekena fianteherana, zay le fanana fifandraisana mivantana, mifanatrika. Fa ny fahotana dia midika hoe fiambohona an'Andriamanitra, taka ny olona manome lamosina dia miantso ndray Andriamanitra hoe miverena amiko, de zay le fibebahana, miodina miverina, metanoia izy amin'ny teny grika. Dia Jesosy Kristy tonga de tiantany izy Andriamanitra, tsy nitsahatra ny mahandriamanitra azy, ary ny mpianatra voalohany de aveo nytoy fatatsika Tomasy tamin'ny voalohany izy tsy nino, de io izy mantsy mpianatra, raha tsy ateko eo amin'ny tanana zay nombony, ny tanako ny olatra zay nombony, de ateko eo amin'ny lany voany ko tsy ino aho. Miseho taminy tokoa Jesosy Kristy, afaka herinandro miseho taminy deo Jesosy hoe aty efeto ny tananao, eto de varitsika,
aona moa jesosy tsy hita teo anivon'ny mpianatra fa fantana zay mandriamanitra azy teo foana izy zany toetra n'andriamanitra zany manerana izao rehetra zao omniprésence mahafantatra ny zavatra rehetra omniscience tonga de niteny tamin'ny Tomasy izy tsy niteny henoko ry Tomasy fa ianao ony a tsy ino raha tsy zao fa tonga de resaka mivantana tamin'ny Tomasy izy atefo eo amin'ny tanako ny ratsan-tananao de atefo eo milany voako de minoa fa aza isan'izay tsy mino nahitan'izay Tomasy nyankohoka izy de niteny tompoko sy Andriamanitro tenyny Tomasy zany Tomasy de mariky ny Jiosy le tsy mino raha tsy mahita de efa nahita izy de zay ny fanekam-ponony nambarany tompoko sy Andriamanitro etiko tsika jerisika name fa maninona moa noombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy satria amin'ny Jiosy de nanao blasfémie Jesosy amin'izy nanambarany tenany fa izy le misy kanefa fantatra ny Jiosy tsara amin'ny mampandalina ny fanekena taloha azy fio misy io anie tsy olona tsotra io fa Andriamanitra tonga mba hamonjy mihitsy de zao ny nambariny ianao milaza ny teninao manam-pitovina amin'Andriamanitra nefa amin'zareo fatany hoe zanaky Josefa sy Maria io avy any Nazareta izy nazareanina izy tsy nino ry zareo ny zany manao blasfémie io milaza ny tenin'Andriamanitra nefa tsy Andriamanitra akory nefa isika malala fa nanombony teo amin'ny hazo fijaliana ary Jesosy Kristy ary nanaiky Jesosy Kristy nombony teo amin'ny hazo fijaliana araka ny teny tamin'ny Pilate tsy manana fahefana amiko ianao zay afa-tsy zay nomenanao avy any ambony any de nambarany melohan'izay ko tamin'ny mpianatra tsy misy afaka manaisotra ny haiko amiko fa izao ihany no manolotra azy de izao ny maka azy indray zany hoe zavatra tsisy mahavita afa-tsy Andriamanitra zany hoe manolotra aina de aveo indray maka an'iny natolon'iny de zay mifototsy ny filazantsara araka ny teny Paoly apôstôly amin'ny Koritiana voalohany faha 10 natolotro andreo isan'ny zavatra voalohany indrindra le niraisiko de izao Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina de nalevina ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo dia niseho tamin'ny fomba maro naseho ny Baiboly tamin'ny fomba maro ny maha-Andriamanitra any Jesosy Kristy Jaona moa dia namintana talohany nanoratany ny filazantsara tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary zay koa mahatonga atsika araka ny teny sotra masina any koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika fa raha dia nafantatra azy araka ny nofo azy isika dia tsy tahaka zany intsony ankehitriny tsy araka ny nofo intsony ny ahafantarantsika ny Jesosy Kristy fa Andriamanitra izy amin'ny maha-Andriamanitra azy hoy Jaona apôstôly ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy ny nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsisy nahariana an'izao zavatra rehetra zao izy no nisia ny mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona efa niditra tao amin'ny tantara izy de ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika tonga tamin'izao fiainan'izao izy zao nambarany zao ny tsisy nahita an'Andriamanitra naovinanao vi fa ny zanaka izay ohatratra ny ray izy no manambara azy Jesosy Kristy tena Andriamanitra amin'ny fahafenony tokoa Andriamanitra izy tsy azo lavina zany eo amin'ny finoana kristiana tsika tsy adihevitra amin'ny telo zay ray sa ahoana tsy adihevitra amin'izany tsika
ny filazantsara dia manondro an' Jesosy Kristy mivantana ary manambara Andriamanitra azy ilay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany. Amaranako ny afatra dia zao, aoka isika tsy eritreritra toy ny ahoana ny endriky Jesosy Kristy. Marina tsy azo lavina fa nanana ny endriny izy tamin'izy tonga dia ty ambonin'ny tany. Amin'ny mahavany Nazareta azy dia tamin'izany ny lehilahy rehetra avy tao Nazareta dia lava volo, ary zay mahatonga azy natsoina hoe Jesosy avy any Nazareta. Dia tsy dia mety loatra amin'ny finoana zany hoe rehefa mivavaka ianao dia mieritreritra sarina lehilahy anankiray lava volo, misy volombava, somary ranjanana, malama be ny volony, dia hoe io le Jesosy. Ny finoana ry havana dia metehitra amin'ny zavatra tsy hita. Zay le ary finoana ny fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Zany zavatra antenaina zany dia mbola tsy tanteraka, any mbola tsy hitan'ny maso. Dia toizany amin'ny manaraka fanehoana ny zavatra tsy hita. Ary tsy tian'Andriamanitra ny olona hanao sary le vavaka amin'ny sary na anome endrika an'Andriamanitra. Fa rehefa mintsika fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra, fa zay mieritreritra sary, indrindra raha teo ambarako aminao fa reny sary amidy reny re olona, ny ankamaroany reny dia sarina acteur vazaha, sarina acteur vazaha reny amin'ny film reny, acteur vazaha, zany hoe mpilalao sary mihetsika vazaha no alaina sary dia mba amboarina izy mba hoe hitovy endrika amin'izany Jesosy anotrotro zao. Tamin'ny androny Jesosy tsisy Facebook ry havana ko iny Jesosy va nanao selfie dia hoe ty ahy dia zao ny afantaranareo tsy nisy an'izany tamin'izany. Tsy fantatsika zany ahoana ny endriky Petera, ahoana ny endriky Jaona, reny sary reny dia noforonina hoe tokotokony zao, ohatrohatran'izao, ny Maria Magdalena, ohatrohatr'izao Maria. Fa raha ny tena izy ry havana, tsy anjarantsika mihitsy ny aneo endriky, fa Mahandriamanitra ny Jesosy Kristy izay le teo dia tsy hita maso izy. Fa rehefa tonga antsika dia ahita azy zay tena endriny tokoa, mbola tsy fantatsika. Ary na nio endrikytsika koa ary rehefa tonga any dia tsy mbola fantatsika ihany koa. Fa io Jaona Apôstôly ankehitriny mbola tsy fantatsika izay ho toetsika. Fa rehefa iseho izy dia ho tahaka azy isika, dia mahavariana zany ry havana. Izy dia Andriamanitra, ary Mahandriamanitra Andriamanitra ny voalohany indrindra dia fanahy, ka izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.